Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Ivavaka isika raha nay zay an-danitra masina sy lehibe indrindra makasitraka sy misaotra anao zahay no ity fotoana izay rahanay aminao ity mangataka aminao raha eo mba hanatrika amin'ny fomba manokana izao fotoana izao ary mivonahitra sy ny haja dia ho anao rery ihany ampidiny eto ny fanahy masina ampiteny anay ary atsapanay fa mananao tokoa zay dia tononona aminaran'ny Jesosy ny vavaka. Amen. Miarabanao manaraka izao fanompom-pivavahana maraina izao. Izay avy ao amin'ny fiangonana Adventista mitandriny andro fafito Ankazo distrikana Ambohidratrimo Alakamisy no miaraka aminao amin'ity sabata maraina ity. Ny irariana eo anao dia hahazo hery, fifaliana ary aim-panahy manokana miaraka aminay sy miaraka amin'Andriamanitra ianao mandritra ity tontolo andro ny sabata ity. Pifalina hankalaza ilay tompona asandrato veo fidelana ubirosana no ata tera itumpana vuchana ira ubi Jehova pamurunana Fifalina isandratra ambony ao
Sao dia tonga eo avaky teny isika manasanao manokana mba handray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Lioka 7:20-20. Lioka 7:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny fery. Ivadika indray isika, vadikitsika ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:5-20. Vaky teny fototra ho an'ny ankizy, Jaona 7:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra iray aloha ihany ny fantatro, za mba ho teo aloha fa mahikatra aho izao. Amen. Izao tsika dia hivavaka mandoalika. Rainay zany an-danitra masina sy lehibe indrindra. Ankehitriny dia makasitraka sy misaotra anao zahay. Satria Andriamanitra mahery anao ary Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Saotra reo satria na ny tombonandro nomenao anay dia lehibe loatra ka zany nisoranay anao. Ankehitriny dia anao zao fotoam-pivavahana zao zahay. Hatreo amin'ny fomba manokana izany tompo. Areko anao amindra fo aminay sy hamela ny elokay. Ka mifananao masina no ampitenanay mandritra izao fandarana izao. Dia amin'ny aran'i Jesosy nangatany mivavaka. Amen. Sosika ry havana malala dia tonga eo amin'ny fotoana manokana izay fotoana ho amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny mifanatitra. Fotoana manokana hoy ao aminareo satria mandritra ny enandro isika dia afaka miasa sy mamoaka vola ho amin'ny filantenantsika manokana. Fa iray andro ihany kosa nefa ao anatin'ny herinandro no fotoana hanomezantsika ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'Andriamanitra. Ka mialohan'ny anlorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'Andriamanitra dia andeha hitondra afatra fohy ho antsika tsiraray avy ny tenako. Ry havana malala, rehefa sabata toy izao sika dia tokony entana fantatra. Zany hoe entana fatratra hitondra ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'Andriamanitra. Satria inona ny antony? Satria ny baiboly mihitsy no efa nilaza ao amin'ny Deutéronomia 9:20, tapany farany manao hoe aoka hoy izy, tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova. Ry havana malala, noho izany dia andeha ataontsika aloha laharana mandrakariva ny fanomezantsika ny tsara indrindra ho an'Andriamanitsika. Mety misy antony manokana ve? Mbola mampisalasala anao na koa mbola mampiaia anao ka mahatonga anao mbola tsy tapa-kevitra hanokana ny fanatitra na koa ny ampafolony izay tokony homena an'Andriamanitra. Ny Malakia 3:10 dia manamafy amintsika fa tokony hanao izany isika. Mba hitahina antsika tsiraray avy. Andeha ane ovakiko amintsika ny Malakia 3:10
Malakia toko 7:10 manao hoe entonareo ny fafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikana ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany ao ho Jehovah tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Ry havana malala, sekre anankiray mba handraisantsika fitahiana avy amin'ny Jehovah ihany koa zany ny fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'i Jehovah. Ka ny firariana ry havana malala dia hanapa-kevitra isika tsiraray avy. Ka rehefa tonga ny sabata toy izao dia samy vonona avokoa isika hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'ilay Jehovah Andriamanitsika. Kanefa mialony any lorantsika zany dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ka hivavaka ary hoentintsika mba afaka ireny fanatitra ireny mba havita be amin'ny asan'Andriamanitra ary indrindrandrindra mba ho tonga arak'izay hanaovana azy tokoa an'ireny fanatitra sy ampafolo izay atolontsika ao an'Andriamanitra ireny. Andeha hanondrika ny lohantsika isika ka hivavaka isika. Ray masina Tsarindra izay any an-danitro, misaotra anao izay satria mbola nomenao tombo manokana ka mahafantatra fa enao mihitsy ny nandidy anay fa ilainay ny manolotra ny fanatitra sy ny ampafolony mba ho anao. Jesosy io, io izay mba hanana fanoloran-tena hanokana zany fanatitra sy ampafolony zany ho anao ary matoky izay fa ho tahinao sy ho ambininao amin'ny alalan'ireny fanatitra sy ampafolony izay ataonay ireny. Dia aminaranao Jesosy no angatahanay sy hanonanay zany vavaka izany. Amen.
Ampifaliana feno no hitondrako ny arahaba aminareo ankizy tsirairay izay any amin'ny toerana misy anareo avy any. Mino rakizy fa samy angilan-tsofina daholo ianareo satria andray ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amin'ny alalan'ny toriteny. Isaorantsika ihany koa nefa rakizy Andriamanitra satria noho ny fitantanany atsika dia mbola nomeny fotoana indray isika afaka hiainotsika ny teniny amin'ity anio ity. Matetika isika rakizy rehefa hijery TikTok, hanao jeu, hijery film, hijery dessin animé ary lalao dia tena mazoto be mihitsiny, nefa kosa rehefa hoe hiaino tenin'Andriamanitra dia toa ohatran'ny kamokamo sy malaindaina. Ka noho izany dia andeha isika hivavaka hangataka fifantohana avy amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka ary tsika. Jesosy misaotra anao izay fa nomenao an'ity sabata ity indray. Mamelany elokay Tompo, eny mamondrafo aminay. Dia mangataka ny fiainanao masina izahay hirotsaka aty ampony tsirairay avy amin'ny fifantohana feno anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny hanonako izany favaka izany. Amen. Amin'ity anio ity rakizy dia te hametraka fanontaniana kely aminareo. Inona rakizy ny tianareo? Mihaino tantara mampalahelo be dia avy eo lasa mahafinaritra be sa mihaino tantara mahafinaritra be dia avy eo lasa mampalahelo be? Inona rakizy ny tianareo? Anio ao dia hitondra tantara tena mampalahelo be amintsika rakizy. Tantara nizary izany raha fantatsika rakizy? Tantaran'ilay lehilahy iray jamba nefa izany tantara izany. Efa nahita olona jamba daholo ve ny ankizy rehetra? Ny atao hoe olona jamba dia tsy mahita lomomasony dia mitondra tehana koa izy ireny indraindray ary mety ho tantanana ihany koa izy ireny satria tsy mahita ny masony ary ny sasany aza moa dia mangataka eny amoron-dalana sy eny amin'ny tsena rehetra eny. Tena mampalahelo be rakizy ny mahita ireny olona jamba ireny ary tena mahonena tokoa. Jesosy ihany koa rakizy dia anisan'ny tena malahelo be an'ireny olona jamba ireny. Marina izany ny Baiboly izay hitantsika ao amin'ny Jaona 5. Tantaran'ilay lehilahy teraka jamba rakizy no hitantsika ao rehefa tena mamaky tsara an'io tantara io isika. Indray izany hoe efa hatrany an-kibon'ireny izany ity lehilahy iray ity dia efa jamba ka nateraka raha izy dia mbola jamba ihany. Rehefa nahita an'ity lehilahy iray jamba ity ary Jesosy sy ny mpianatra dia nanontany an'i Jesosy sy ny mpianatra hoe io lehilahy io va no nanota sa ny ray aman-dreniny ka nahatonga azy ho jamba toy izao? Tena maly rakizy Jesosy. Tsia, hoy izy, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra no antony. Rakizy rehefa mahita olona jamba isika na aiza dia aza mitsaratsara sy miteniteny satria misy antony nanaovan'i Jesosy an'ireny ho jamba. Arak'izany rakizy dia tsy tokony hitsaratsara ireny olona ireny isika satria tena bedan'i Jesosy mihitsy isika vao miteniteny an'izy ireny. Tety ihany koa rakizy Jesosy dia niteny hoe raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana ho an'izao tontolo izao ao. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavana amin'izao tontolo izao ao. Izany hoe isika ihany koa izany rakizy dia tokony ho inona? Tokony ho fahazavana ho an'izao tontolo izao ihany koa isika satria Jesosy efa fahazavana ho an'izao tontolo izao dia isika ihany koa izany tokony ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tena nahagaga loatra rakizy satria dia nositran'Andriamanitra, nampahiratin'Andriamanitra ity lehilahy iray jamba ity. Nanome baiko fotsiny Jesosy hoe mandeha ihany asa sao any amin'ny fariny Siloama ny masonao. Ary avy hatrany ihany koa ity lehilahy iray jamba ity dia nanaraka ny baikon'i Jesosy ka dia nanasa ny masony tany amin'ny fariny Siloama. Ary rehefa nanasa ny masony izy dia nivadika nahiratra toa izy anao izy.
tena gaga sy talanjona tokoa rakizy ireo olona rehetra isainjery fa lasa nivadika nahiratra ity lehilahy iray itsamba ity. Isika ihany koa rakizy dia afaka ampahiratany Jesosy ary Jesosy irery ihany no afaka mampahiratra antsika amin'ny fahajambana rehetrarehetra. Tsy voatery anefa hoe jamba ianao dia masonao ihany tsy mahita fa mety ho jamba ra-panahy ihany koa ianao. Ohatra hoe kamokamo mivavaka ka noho izany dia mila manaraka ny tenin'i Jesosy isika, mila manaraka ny baikon'i Jesosy dia ahiratra tahaka ity lehilahy iray jamba ity ihany koa. Mety ho jamba ra-tsaina ihany koa ianao. Ohatra hoe mety tsy te mahay isika any ampianarana any. Dia noho izany Jesosy irery ihany no afaka ampahiratra ny saintsika indray. Ary ny farany mety ho jamba ao anatin'ny ditry ianao. Ka noho izany dia Jesosy irery ihany koa no afaka ampahiratra anao ao anatin'izany ditra izany ka dia hiverina saza endrindray ianao. Andeny asaiko ianao andray ny baibolinao ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona. Jaona 5:5-20 tapany farany. Jaona 5:5-20 tapany farany. Dia rehefa samy mahita isika dia andeha ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nareo any atokantrano manaraka fa za amaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra iray loha ihany ny fantatro, jamba ao teo aloha mahiratra ao izao. Zavatra iray loha ihany ny fantatro, jamba ao teo aloha mahiratra ao izao. Rankizy, rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika dia ahiratra ary afaka hiteny ilay teny isika hoe jamba ao teo aloha fa mahiratra kosa ao izao. Voninahary ve ny ankizy rehetra ny hiara-dia amin'Andriamanitra ary vonina ihany koa ve ianareo ny anaraka anaiky izay baiko apetrak'Andriamanitra aminareo? Manasa anazy areo hiaraka hivavaka amiko satria hitondra mbavaka izany fanirianareo izany aho. Hiaraka hivavaka ary tsika. Jesosy eo misaotra anao izay fa nomenao an'iny tantara kely iny. Dia engane izay Jesosy eo mba tena hiaraka aminao ary anaiky izay didy sy baiko apetraka ao aminay. Dia ianao ne Tompo no amafa, ianao no ampahiratra anay ao anatin'ny fahajambana rehetra eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy ny anonako izany vavaka izany. Amen. Rankizy eo minao fa tena anaraka sy anaiky izay baiko apetraka izay baiko apetraka Jesosy amintsika isika ka dia ahiratra ao anatin'ny fiainana. Izao tenako izao feno ty izao
Jesu no atolotromba ho avaotsina tsy ananabara anao Jesu amboary Jesu ny fiainako ka fenona drevana tsasasy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanena Jesu mba otoniana Ampitoevo amiko ny fitiavana ahitiavako ny fahavaloko Jesu ireo fomba ratsy zay ny anako solore Jesu mba ho tena amboary Jesu ny fiainako ka fenandrevana tsasasy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanena Jesu mba otoniana ry havana malala raisiko fifaliana ho azy voninahitr'Andriamanitra ny itondrako ny ten'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao. Ny tompo ane mba sy hitantsika mandrakariva ary ny fanahy masina no anazavany teniny ao am-ponao. Ankehitriny dia hijery karazan'olona roa samihafa isika. Ny karazan'olona roa samihafa ho jerevantsika eto dia tantaran'olona anankiroa samy nanantona an Jesosy izy ireo. Ka ny voalohany aloha no jerevantsika dia Marka 10:20. Marka 10:20. Vakina aminaran'ny tompo. Ary no vao nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona azy ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra ô inona no ataoko handovaky ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala amin'izao fotoana ianonao azao efa nanao dingana tahaka izany ve ianao ka niazakazaka ary avy eo dia nandohalika. Raha sendra mandeha ny an-dalana ianao ka mahita olona ray miazakazaka dia indro fa mandohalika eo anatrehan'ny olona ray mba manahoana ny fihetseponao amin'izany fotoana izany. Fa teto ty lehilahy ty dia tena napetsi-po tokoa ny zavatra izay nataony satria tsy vitany hoe niazakazaka fotsiny izy fa avy hatrany dia nandohalika teo anatrehan'i Jesosy. Mino fa nay Jesosy ara dia mety nisy fihetsepo ihany tao anatiny satria zavatra anankiray mety hafa mihitsy ny fihetsika ty lehilahy ty. Tsy vitany hoe niazakazaka izy zay teo fa mbola nanahoana nandohalika izy. Inona ozy isika ozy nareo ny fanontaniana petrany? Inona ozy nareo ny fanontaniana petrany? Dia ozy izy hoe mpampianatra tsara. Inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Mino fa fantatry ty lehilahy ty ilay Jaona 7:20 manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zaitra meso fanana fiainana mandrakizay. Ka izany no nanatonany azy ka hozy izy hoe inona ary no ataoko? Ny 20 dia ny 20 hozy izy hoe hoy Jesosy hoe fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Zay ao amin'ny Exodosy 20 izany toko sy andininy izany izay naveriny Jesosy tamin'ity lehilahy ty. Dia ahoana ozy le lehilahy matsy an Jesosy?
Ary hoy izy taminy mpampianatra izany rehetra izany efa notandremako atry ny fony aho mbola kely. Ry havana malala. Ity lehilahy ity zany dia mieritreritra fa efa nitandrina izany hatramin'izy mbola kely. Petra be koa ny kristianina amin'izao fotoana izao, izay mipetraka ho mpivavaka mihitsy ary manandra tena mihitsy hoe izahay dia ohatr'izao, izahay dia ohatr'izao, kanefa aza adino fa Jesosy dia mijery ianao amin'ny fomba manokana. Izay mihitsy no voalaza eo amin'ny 9:20 manao hoe ary Jesosy mijery azy tsara. Ry havana malala, itsika kristianina reo izay mangataka sy mitady ny fiainana mandrakizay dia mijery anao tsara Jesosy, mijery tsara Jesosy ohatra ny tamin'ity lehilahy ity. Ary tsy vitany hoe mijery azy tsara Jesosy na mijery anao tsara Jesosy na mijery tsara Jesosy, fa ozy izy sady tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao. Izany hoe misy zavatra diso zany nataonyity lehilahy ity. Firy ray lomonja, tsy niteny Jesosy hoe be da be fa ozy hoe ray lomonja. Mandehana amin'ny Dios izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia hanarakitra soa any an-danitra ianao ary avy anaraka. Inona le baikon' Jesosy? Mandehana amin'ny Dio ny fananao rehetra ka omeo ny malahelo dia andao anaraka. Ry havana, raha mijery ty lehilahy tsika teo ambany teo dia zao 9:20 dia nanjobona teriny tareny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena lehibe. Ry havana, amin'ity androany ity dia nanantona an Jesosy ilay lehilahy. Inona zavatra nangatahany tamin'i Jesosy? Hananany fiainana mandrakizay. Fa rehefa tonga teo amin'ilay valim-panontaniana izy hoe andeha ary ianao amin'ny Dio ny fananao dia omeko anao ilay fiainana mandrakizay. Dia nanahoana izy? Nanjombona ny tarehany. Ahoana moa zany manjombona tarehany? Nalahelo izy. Ohatra ny olona tena tsy ilay zavatra noeritreretiny mihitsy. Fa ngamba ozy nieritreretiny hoe eny ary fa omeko anao ilay fiainana mandrakizay. Fa tsy izay ny tenen'i Jesosy. Fa ozy izy hoe mandana amin'ny Dio ny fananao dia andeha anaraka. Fa izy ity olona nanana inona izy? Harena be. Dia niala tamin'alahelo izy. Ry havana, be dia be ankehitriny ny milaza azy ho kristianina, be dia be ankehitriny no mijoro hoe zahay mpanaradian'i Jesosy. Fa rehefa misy zavatra anankiray izay mba takidy Jesosy aminy dia lasa manjombona matetika ny tareniny olona iny. Lasa miala amin'ny Jesosy izy. Lasa tsy fantantsony hoe fiainana mandrakizay ny omeny ty Jesosy ty ahy. Fiainana mandrakizay tsy manam-pahatam-perana. Misy inona moa izay hareny eto ambonin'ity tany ity. Ny andininy hafa dia milaza hoe inona moa sy ho azon'ny olona. Raha azony zao tontolo zao kanefa very ny hevitra zany dia hoe maninona inona moa sy ho azon'ny olona raha dia manan-karena be ary izy eto kanefa tsy tonga ny an-danitra. Ry havana, ianao androany manapa-hevitra. Inona reo mbola olana manakana anao? Inona ny mbola olana tsy hahatonga anao any an-danitra? Fa mino aho fa betsaka no ametraka izay fanontaniana izay. Andeha tsika hijery le lehilahy anankiray, satria izay le lehilahy anankiray ndresana. Liko toko fa 7:20 ka manomboka eo amin'ny 9 no hojerentsika. Iza indray ity lehilahy ity? Ao amin'ny liko toko fa 7:20 ka ny 9. Tantara mahafinaritra izy ity, efa betsaka ny mahalala azy. Fa izao ampitahintsika tamin'le lehilahy anankiray teo, satria kristianina roa samy hafa izy ireo, samy mpanaradian'i Jesosy roa samy hafa izy ireo, samy mitady an Jesosy roa samy hafa izy ireo, ohatra ny kristianina maro be amin'izao fotoana izao. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko. Vao mieritreritra zany Jeriko zany tsika dia nisy manda lehibe niravana fa izay zany. Dia ozy izy eo amin'ny 9:2, liko atoko fa 7:2. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Inona ny itovizana izy mirahalahy reo? Samy nanan-karena izy ireo. Dia izao ny 9:3. Ary nitady ahita izay Jesosy izay kanefa ahoana ozy? Tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona. Be dia be ny olona izay namefy an Jesosy. Be dia be ny olona izay niaraka tamin'i Jesosy. Izy nefa mba te ahita an Jesosy. Le anankiray tary dia niazakazaka mihitsy namonjy an Jesosy. Fa ity anankiray ity dia zao maro be ny olona
zay nanodidina Jesosy. Ary nisy zany olana sady eto mba te ahitany Jesosy izy fa saingy izao rahalahy sainam-bavy malala, izao ry mpiaino malala, dia izao foy izy ka tsy nahitany Jesosy. Dia ny andiny ny faefatra dia niazakazaka koa le lehilahy tary aloha tary a. Dia niazakazaka koa ty Zakaiosy ity, mba ataovy an-tsaina hoe misy lehilahy fokely manakaja mpanakarena miazakazaka. Efa nahitany zany ve nareo? Mety menga amitsika hoe ahoana koa zany lehilahy fokely mpanakarena miazakazaka izany. Fa ity lehilahy ity dia tsy nalalany zany izy satria te ahitany Jesosy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy, nanao ny fomba rehetra izy raha lasana bavy malala, ry mpiaino malala mba ahitana an Jesosy. Dia niazakazaka izy ary nianika aviavy. Hitany Jesosy zany azo lazaina fa finiavana lehibe nataonyity lehilahy ity zany. Hitany Jesosy zany satria andalo izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy toetra ao an-tranonao aho. Tsy niresaka tamin'i Jesosy izy, tsy mifampitafatra amin'i Jesosy izy, fa hitany Jesosy fotsiny ilay fihetsika izay nataony Zakaiosy. Dia avy hatrany Jesosy dia teny hoe ry Zakaiosy midina faingana. Tsy nila nangataka taminy koa hoe Jesosy eo, avianao hisakafo aty amiko na avia mba hiaraka aminao, fa vao hitany Jesosy ilay fihetsika dia avy hatrany Jesosy dia miteny ry havana. Tsy mila misoratena tao voatango anao hoe za tena kristianina. Tsy mila misehoseho anao za tena mpivavaka. Fa asehoy fotsiny ao am-ponao, asehoy amin'ny fiainanao fa kristianina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, tahaka ny Zakaiosy. Fa avy hatrany Jesosy dia miteny anao hoe ry kristianina malala, ry havana malala, rahalahy malala, ranabavy malala, ho any an-tranonao androany. Mino fa ny ankonana rehetra, ny olona rehetra izay maheno zao tenin'Andriamanitra zao dia mba hiatrano ao tokantranony tokoa ilay tompo malala dia Jesosy zany. Dia ny andininy fafito ao amin'ny liko toko 7. Raha nahita izany izy rehetra dia nymonomonona ka nanao hoe lasa nandeha hiatrano amin'izay lahy mpanota izy. Ay zany ty Zakaiosy ty dia lehilahy inona mpanota izy, ary fijerin'ny olona azy dia lehilahy mpanota izy, mety ohatr'izany koa ny fijerin'ny olona anao. Fa Jesosy tsy voasaka ny fahotana vitanao raha lasana bavy, fa hiatrano ao an-tranonao izy. Oka mbo tanteraka amin'ny fiainanao fidiran'i Jesosy ao an-tranonao. Tsy mandodona tsony Jesosy eto, fa avy hatrany dia nanapa-kevitra hiditra ao an-tranonao izy. Enga eny tokantrano tsirairay avy amin'izao ora itenenako izao, ora hitondrako ny tenin'Andriamanitra izao, dia mba amanga ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Fa izao ny olona mahita dia hoe olona mpanota tahaka ireny ve dia hiatranona. Mety hisy olona teny aminao koa hoe olona mpanota tahaka ireny ve dia mba andeha hivavaka. Azakivy amin'izany raha lasana bavy, azakivy amin'izany mpiaino malala, fa Jesosy dia tia sy anao. Ninona vavan'ny olona dia manarahany Jesosy, ary ao ny toroheviny ary ekeo izy. Dia hoy ny andininy fahavalo ao amin'ny liko 7. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao taminy hoe tompo, indro tompoko, ny atsasaka ny fananako omeko anao, omeko ny malahelo, azafady tompoko. Indro tompoko, ny atsasaka ny fananako omeko ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo evatreny zany. Fibebahana zany raha lasana bavy malala. Tsy misy olona anao an'izany raha tsy ny fanahy ny miasa aminy, raha tsy niditra tao anatin'i Jesosy. Rehefa tonga tao tokantranon'ny Zakaiosy Jesosy dia niova ty Zakaiosy ity, ary avy hatrany dia nibebaka izy, satria moa fantatsika izany mpamoretra izany fa mety nisy fanambakana lehibe nataony tao, mety nisy toetra ratsy nataony tao. Avy hatrany dia nanapa-kevitra hibebaka ty lehilahy ty, ry havana malala. Rehefa tonga ao tokantranonao Jesosy dia tonga dia tohana ny fonao, ary indro fa tonga dia mibebaka ianao, ary avy hatrany dia ny fibebahana marina no tonga ao tokantranonao. Satria ty lehilahy ty dia nanana an'izany finiavana lehibe zany, dia hoy izy hoe indro ny atsasaka ny fananako omeko ny malahelo. Le tary aloha tary dia midiny fananao dia omeny malahelo, tsy nety izy fananjobo, fa teto kosa i Zakaiosy tonga dia nanapa-kevitra avy hatrany fa omeny malahelo ny atsasaka ny fananany.
tsy vitany zany fa ozy izy hoe raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanapakana dia onerako avy efa trendriavana. Tena fanapahan-kevitra lehibe zany, fanapahan-kevitra zay no entin'ity Zakaios ity zany. Eo amin'ny fiainana maha-kristianina ry havana malala, raha tianao marina no araka an Jesosy dia tsara isika manana fanapahan-kevitra lehibe tahaka izany. Inona no mbola fahotanako boninao anatinao, manapa-hevitra ianao ka esory avy hatrany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Romanina 7:10 dia hoy izy hoe fakitsika ny Romanina 7:10 Romanina 7:10 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Zao no zavatra voalaza mahafinaritra ny Romanina 7:10 hoy izy hoe tsisy marina na dia iray aza. Io ten'Andriamanitra io zany dia milaza mihitsy fa itsika rehetra zao dia tsy misy marina na dia iray aza. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy ndriny mafy mihitsy, tsy misy marina na dia iray akory aza. Izaho sy anao zany dia samy mpanota, sahala amin'izy mirahalahy voalaza teo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia izao, miverina any amin'ny Lioka 7:20 isika. Verina any amin'ny Lioka 7:20 isika. Dia ho hitanao fa ay Andriamanitra dia tena tiantsika izay eto amin'ity tany fandalovana ity. Fa ozy izy ao amin'ny Lioka 7:20 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ry havana, mety nanatoetra sala amin'ilay voalohany ianao, mety nanatoetra sala amin'ny Zakaios ianao, fa ankehitriny engane mba tena hibebaka marina izaho sy ianao. Ka raha avy amin'ireo lanitra ny tompo dia anisany hovonjena ka ilay fanontaniana napetraka ilay lehilahy hoe inona ataoko antovako ny fiainana mandrakizay. Jesosy mihitsy nefa tonga teto amin'ity tany ity ka nanao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mino aho fa isika rehetra dia manana anjara ny amin'izany fitadiavan'i Jesosy asa ianao zany, satria ao anatin'ny very, ao anatin'ny efa tsy klasin'ny olona voavonjy isika, fa noho ny rany Jesosy zay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, zay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, dia indro fa miraraka ho asy ho anao izany. Koa dia mino aho fa manomboka androany dia tena aoka mba hibebaka marina isika, satria Andriamanitra nomana ny tsara lavitra ho antsika dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika eto am-pamaranana. Raha eo misaotra no zany teninao zany. Aoka izay izay naheno zany tamin'ity fotoana ity mba tena hibebaka marina manomboka androany. Ka tsy vao misy zavatra kely teneninao na anarinao na ahitsinao amin'ny fiainanay dia anjopony izay ka hiala amin'ny alahelo. Fa ampio izay mba tahaka ny Zakaiosy ka hiditra ao am-pona isy ao tokantranonay ianao. Hanovanay ka tena hibebaka marina tahaka ny Zakaiosy tompo. Ampio ny mpiaino tsirairay avy mba hiova manomboka androany ka tsy fisehoana ivelany fotsiny fanomponanao ray eo, fa tena ao anatinay tsirairay avy. Ka raha avy any amin'ny olo lanitra ianao dia anisan'ny olo monjena zahay, satria ianao dia hitady sy hamonjy ny very. Amen.